Kosa nisy ratsika amin'ny Titakariva ity podro ny fankalazana eo anivon'ny FJKM Sonerana satria dia ankalazaina amin'ny taona ity ny fa 570 taona ny fiangonana eo ihany koa ny fa 10 taona ny tandremana Andriamatoa Razaka Mandry teo anivon'izay fiangonana izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny programa amin'ny ankapobeny ao anatin'izay tompakalazana izay. Nosokafana tamin'ny pompo ofisialy omaly ny fankalazana Antonjobily fa 570 taona sy fa 10 taona ny tandreman'Andriamatoa Razaka Mandry Andriamapionina teo anivon'ny FJKM Sonerana. Feno hipoka ny fiangonana nandritra ity fotoan-dehibe ity. Ny hetsika rehetra moa araka ny efa fantatsika zao dia manomboka androany zany 3 febroary 2024 dia ny fanokafana izany jobily lehibe sy fankalazana ny faha-10 taona ny rahana tamin'ny tandrina izany, ary ny 13 sy ny 14 novambra kosa no ivon'ny fankalazana. Ary ny zava-dehibe ao anatin'izay ihany koa dia nanatanteraka izao fantarana ny fiangonana vaovao zao ny eto amin'ny FJKM Sonerana, ary dia hotokanana amin'io fotoana io 13 novambra miaraka amin'ny foibe FJKM sy ny synodam-paritany, ary ny 14 novambra kosa dia miaraka amin'ny zanaka belezana sy ny fitandremana iray manontolo. Ary ny famaranana moa dia ny fa 9 ny volana Desambra. Tonga namaly ny antson'ny komity mpikarakara ireo mpino marobe omaly tetsy amin'ny FJKM Sonerana. Mahatratra amin'ny 500 arivo tokoa ny isan'izy ireo rehefa lanonana toy izao araka ny fanazavana ny menanay.